dia misy tsena e satria nanomboka tamin'ny latsinainy fa mbola tsy dia misy tsena mbola tsy dia miantsena ny aloha fa manontanontany no tena betsaka. Tamin'ity aloha ny tsenan'ny Noely tsy dia tsara firy mihitsy e, tsy tsara fa tsy ohatra ny tamin'ny herintaona mba mandehandeha ny tsena fa tamin'ity tena ratsy. Décoration aloha zany dia misy karazany be dia be tamin'ity taona ity, misy nouveauté be dia be fa ny eo amin'ny mpividy fotsiny misy tena misalasala zay volananany ihany no vidiny. Tsy haiko mihitsy inona ny antony fa tsy dia ohatran'ny isa-taona ilay izy tamin'ity zany lafo be ilay entana. Voalohany aloha mbola tsy nandeha vola mampiasa. Mo krismasy koa ny andro manomakomana ny sakafo rehetrarehetra sy ny fetifety rehetrarehetra dia zay mamaivamaivana ny tsena aloha. Tena be mpividy zao a dia le itsy aloha tena be mpividy be itsy poupée mitomany itsy satria iny arivazy farany tamin'ity taona ity. Sa hoe izy vaovao fa jiro zao ny hitako hoe misy vaovao dia le bola ohatra vao amin'ny boaty. Sapin itony zao le sapin vaovao tamin'ity taona ity dia ny tena tian'ny olona, dia le décoration andreny dia le pozapozaka ireny zay ny tena alain'ny olona eto. Tsy ao an-trano zany ilay anazy fa ao am-piangonana. Efa misy budget natokana fiangonana. Tsy tena naloha manao zavatra ngeza be zany fa hoe rehefa tonga aty dia hita eo hoe ohatrinona ny vidin'ilay zavatra. Miankina le tomanana le vola zany. Miankina an'izay zany no ahafahana manolo an'ilay izy raha sitraponay zao dia tianay hoe mba hisolo isa-taona.